Aleloia, mbola faly miarabantsika tsirairay avy maneran-tany mpanaraka ny video eto amin'ny YouTube ny tenako. Anio asabata fa folo ny volana Mai 2025. Ny tenin'Andriamanitra antsika anio dia voasoratra ao amin'ny bokin'ny Korintianina voalohany toko fahafito dia ny andininy fahadimy ka hatramin'ny fahaenina ambin'ny folo. Ny lohahevitra dia ny hoe ny tokony ho ataon'ny olona manambady sy ny tsy manambady araka ny tenin'Andriamanitra. Ny titra ato anatin'ny Baiboly kosa dia ny hoe ny amin'ny fanambadiana. Ovakitsika ny tenin'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy, andininy fahadimy, aza misara-pandriana ianareo raha tsy amin'izay fotoana sasany ifanekenareo ho andro ivavahana, nefa miraisa fandriana indray aorinan'izany mba tsy akany satana fanay anareo noho ny tsy faharetanareo. Famelana malalaka no ilazako izany fa tsy mandidy aho, fa mba tiako ho tahaka ahy ny olona rehetra, kanefa samy manana izay fanomezam-pahasoavana nomen'Andriamanitra azy avy. Koa ny iray dia toy izao ary ny iray kosa dia toy izao. Fa hoy aho amin'ny tsy manambady sy ny mpitondra-tena, tsara aminy raha mitoetra tahaka ahy izy, nefa raha tsy maharitra izy dia aoka anambady ihany, fa tsara ny manambady noho ny ho maimay. Ny manambady dia izao no andidiko azy, nefa tsy izao fa ny tompo. Aoka tsy hisaraka amin'ilay ny vavy, nefa raha misy efa nisaraka dia aoka hitoetra tsy manambady izy, na aoka hody amin'ilay, ary aoka nilay tsy hisaraka amin'ny vavy. Fa amin'ny sisa dia hoy aho fa tsy ny tompo, raha misy rahalahy manambady tsy mino ary manaiky hitoetra aminy ihany ny vavy dia aoka tsy hisaraka aminy izy. Raha misy vehivavy manambady tsy mino ary manaiky hitoetra aminy ihany ny lahy dia aoka tsy hisaraka aminy izy. Fa ny lahy tsy mino dia efa nohamasinina ao amin'ny vavy, ary ny vavy tsy mino dia efa nohamasinina ao amin'ny rahalahy. Raha tsy izay dia tsy madio ny zanakareo, kanefa masina izy. Fa raha ny tsy mino no te hisaraka dia aoka izy hisaraka, na ny rahalahy na ny anabavy, dia tsy voafehy amin'izany fa Andriamanitra efa niantso anareo amin'ny fihavanana. Fa ahoana moa no ahafantaranao raha vehivavy na voavonjinao ny vadinao na tsia? Ary ahoana no ahafantaranao raha lehilahy na voavonjinao ny vadinao na tsia? Amen.